Misaotranao Jeso malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetra betsaka amponaya koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetra betsaka amponaya irate niavy aminao itoetra betsaka amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity fifaliana ao anahitrany ary mirary ny fahasoavan'ny tompo aminao sy ny tokantrano misy anao ihany koa. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Rainay mahalala tsara anjezindanitro tolotra ianao ny dera ny laza ny atsasa voninahitra velom-pisaorana anao izahay satria Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao ary tsy mba mahafoy anay ny amin'ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanay fa manolotsaina anay ihany koa mba ahafahanay mandray ny fandresena izay avy aminao. Mamela ny elokay mamindrafo aminay fa tsy mendrika anao zahay indray ny teninao izahay dia aoka ny teninao anazava ny ao anatinay tsirairay avy minaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fiaikana amin'ny andro farany. Vitsy anisa mandrakariva ireo olona matoky tamin'Andriamanitra manerana ny tantara. Anisan'izany ohatra ry Enoka, Noa, Abrahama, dia ireo 7 arivo tamin'ny andron'ny Elia, ireo 900 tao amin'ny efitrano ambony tao amin'ny Pentekosta ihany koa, dia misy an'ireo vondron'olona hafa tao anatin'ny 2000 taona izay. Tsy mba nanintona ny maro anisa ny fahamarinana sy ny fahatokiana, indrindra raha ny aina ny takalan'izany. Amin'izao andro farany eo amin'ny tantaran'ny tany izay mampisavorovoro ny marina sy ny diso izao dia tsy mahagaga raha mbola manana vondrona mpino sisa Andriamanitra. Liana tamin'ireo mpino sisa ireo Satana tamin'ny lasa ary mbola mitana an'izany fahalianana feno faharatsiana izany izy amin'izao ankehitriny izao. Tezitra izy ary te handingana an'ireo vitsy anisa. Efa voalaza ihany koa manko ny Apokalipsy 12 manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Manasongadina toetra roa mampiavaka io sisa io ny Apokalipsy 12. Dia izao ny fankatoavana n'Andriamanitra miorina amin'ny fitiavana sy ny fahasoavana no atolotra izy ireo ary vavolombelon'ny afatra ara-paminaniana izy ireo. Io vondro mpino sisa io izay mitafy ny finoanan'i Jesosy ny fahamarinan'Andriamanitra dia antsoina mba hiantsana hanohitra ny hevi-diso sy ny fahotana ary Babilôna. Ao anatin'ny ady faran'izay feno herim-po eo ambanin'ny fanevan'ny afatry ny anjely telo no tokony andehanan'izy ireo any amin'izao tontolo izao amin'ny faharesendahatra mafy orina ka hanasany azy hiandany amin'i Jesosy Kristy. Miasa mafy ny Adventista mitandra ny andro 7 mba hatanteraka ny hiraka izay nampanaovan'Andriamanitra an'ireo mpino sisa amin'ny andro farany izay mitana ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoanan'i Jesosy. Mazava ny tanjon'ny fiangonana na eo aza ny toe-javatra samihafa izay manafitra an'izao tontolo izao, ny hanao mpianatra ho an'i Jesosy sy hizaran'ny filazantsara mandrakizay ny afatry ny anjely telo amin'izao rehetra izao fanomanana ny fiverenan'i Kristy tsy ho ela. Miasa tsy miato Satana mba hanoherana an'ireo manatotosany hiraka io ary matetika ny fomba fiasany dia tena hoe ohatran'ny hoe mahomby izany.
raha tsy hitanisa afa-tsy ny fandrisihana ho an'ny toetra matimaty ohatra isika. Eo ihany koa ny ady ao anatin'ny fiangonana, eo ihany koa ny fisaratsarana, ny fahalaina tanteraka mihitsy anao ny hiraka, ary mametraka sakana ho an'ny hery miasa manginan'ireo sisa zay atao amin'izao tontolo izao rehetra ireo. Zao anefa no tokony ho tsarovintsika, misy fanantenana nefa na dia eo anatrehan'izany fanoherana lehibe izany, satria ny tenin'ny faminaniana atao mafy orina, manambara dia andresy ny fiangonana sisa ny farany. Izao no andro fanontaniana apetraka amintsika hoe hiandany amin'ny fiangonana sisa ve isika sa hiandany amin'ny Satana. Iriko ianao raha hifidy ny tsara indrindra amin'izany, ary ny fanahy masina anay anelo-tsaina sy ankahery anao amin'ny fotoana rehetra. Amen. Iranay tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao izay ny amin'izany teninao izany, misaotra anao izay satria avy aminao ny rehetra, avy aminao ihany koa no mampijoro anay sy mampisaintsaina anay ny amin'ny afitsoko ny ratsy. Ampio izay hatsapa ihany koa fa ao anatin'ny ady mandrakariva izay ifanoherana amin'ilay ratsy ka tsy ho variana ny amin'ny fitadiavam-bola, ny amin'ny rehaka rehetra eto amin'ity tany ity, fa hatsapa ihany koa fa mandalo izao fiainana izao ary voafetra na ny andro iainanay aza. Ameteza anao hiasa isa-tokantrano, eo amin'ny tanora tsirairay avy na ny kely na ny lehibe, mba ho vavolombelonao na ny fiteny, na ny fitondran-tena, na ny fomba fanao rehetra izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.